Ya, miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana eto amin'ny pejy RGL mialatsiny ny fahatarana mbola be ny kenikenina sy ny asa mandrara zay priorité moa marina kokoa dia zao vao libre ny mpanomponareo dia tonga eto amin'ity fotoana zay ny fanaovana ty elaela tsika tsy nisy fandarana le hoe ono a pastora na koa hoe tony hoe catéchisme d'adulte fa androany natombokatsika amin'ny ono a pastora aloha ka ny loha hevitra zay resahana eto dia tena le ady fototra mihitsy aloha ty ametraka an'ilay hoe ady fototra zay voizina eo nivony gardien de la révolution araky rehefa fantatrareo ka androany mba hizara ny fahitako ny toedrara am'izao fotoana zao ito nivon'ny firenetsika ary ao anatiny zany indrindrandrindra ny hoe inona moa ny anay ny zavatra tadiavinay dia ny refondation tena izy le terme refondation zany dia lasa ohatran'ny malaza fotsiny fa pokaty ao anatiny fa ny tena refondation dia tsy na fa ny fanesorana hatrany amin'ny fakany hatrany amin'ny fotony ny aretina zay nikiky ny firenetsika tsy tamin'ny androny rajoelina ihany fa hatram'izay ary ny maha révolution ny fikendrena révolution dia hoe c'est l'occasion fotoana izao anaovana karazana remise en question ny fiarahamonina malagasy mihitsy ny firenena ray manontolo mihitsy fa tsy hoe manolona maso hoe tolo légal fanesorana amin'ny andro rajoelina sy Ravatomanga raha izay ihany dia efa vita zany tolona koinantsony moa zany fa nanay dia ny tolona de permanent misy masy miteny hoe efa vita ny tolona non nanareo midikana tao hoe vita ny tolona de hoe afaka andro rajoelina c'est encore une question hoe tena afaka tokoa ve izy mbola notre question zay fa raha feratsika amin'ny zavatra hita maso de hoe nan'olona tolo légal tafahala ny hoe afaka ny tsilo tsia afaka i rajoelina sy ny frongony mbola misy tavela fa ny problème systémique n'lay firenena tena mbola ady be tsy ho afaka vetivety dika zay zany zay ny antony nitsanganan'ny gardien de la révolution hoe occasion zao afahana manao remise en question ny zavatra rehetrarehetra de hoe fanongotana ny faharatsiana misy hatram'izay le système mihitsy rehefa hiroso am'izay anefany dia tsy maintsy misy sandana tsy manao ary zatao-pandrina na manofo hoe mba hisy fanavaozana nefany tsy misy sy teny hoe tsisy takalony fa tsisy vidiny misy voambolana fampiasan'ny théologiane allemand atao hoe Dietrich Bonhoeffer zay manao hoe grâce bradée ny filazan'izany zany hoe fahasoavana mora vidy ary eto koa zany anao paraphraseko le izy hovaiko hoe refondation mora vidy raha ohatra ka fanalana olona fotsiny de fanoloana olona fa ny refondation tena izy dia hatrany amin'ny fakanytsy ka izay zany no resaksika amin'ty arivariva ty ny anomboako nresaka de zao hoe ny andrandra fanovana isika malagasy ary ohatran'ny tam'ireny fotoana nirodana ny fitondran'ny andro rajoelina reny de raha mijery ny réaction ny olona ianao ny fihetsiky ny olona ny teny olona dia ohatran'ireny nisy kitana kely reny daholo ny mason'ny olona malagasy nisy ny tomany mihitsy varina zany jeren'le izy hoe le émotion lay vahoaka tao anatin'lay combat ça en dit long zany teny frantsay zany hoe mirévéler zavatra hoe misy espoir angeza be tao anatin'lay olona hoe mba hihiratra ihany ve ity firenetsika ity tsy nijanona fotsiny superficiellement teo amin'ny andro rajoelina fa le hoe mba hihiratra am'izay ve ny masoandron'le malagasy ny tolona zany de hoe ahoana mba hampihiratra ny masoandrony malagasy za zany dia te hivoiny hoe tsy ny fanesorana ny rajoelina no tolona fa iny fiandohana fotsiny fa le masoandro mihiratra mihitsy no tolona tsy mitratra miandry atsika zay zany hoe nisy fanantenana
tontolo vaovao, Madagasikara vaovao, monde nouveau, zay zany le izy. Sangy voatapo-drano le izy, vao tsy miainga firy akory, même pas un mois de voatapo-drano, izay ahoana re filazantsika azy zay engouement populaire zay. Mijery anao ny tenin'ny olona etseroa mba manaovana inge sondage, misy arasasany efa miogaoga ny anaran'ilay mpitondra teo aloha sady satria nahoana voatapo-drano izany nanapo-drano an'le izy. Ny fijerinay azy ny olona nanapo-drano an'ilay tolona dia ireo zay milaza azy fa spécialiste manam-pahaizana sy ireo olona zay milaza fa hoe reo mivoizina le hoe il faut continuité de l'état. Reo olona rehetra zay milaza fa ilaina ny reconnaissance, une priorité, za tsy miteny hoe tsy ilaina fa priorité ny reconnaissance internationale dia tsy maintsy manao continuité an'ilay teo aloha. Iny tonga de nanapo-drano ny vahoaka ray amanontolo mihitsy zao anatin'izany. Alvon ny iresantsika ny fanendrena prime ministre sy ny fanendrena olona de le fitenenina mihitsy hoe tsika tsy afaka miala am'le système. Or nefa ny fanovana égale fanovana système. Vao miainga zany de fa amiko de fa voatapo-drano ilay kitana kely namirapiratra atao anatin'ny mason'ilay vahoaka kely malagasy miverina ny kipy izy. Dia matraquage nataon'ireo influenceur an'le olona izay tao anatin'ilay mpanaraka azy satria zavatra hita am'izao fotoana zao mialatsiny fa be se révéler eny hoe misy influenceur izay bras armé ny fitondrana ny voy an'le hoe avy alao aloha andeha efa io le fanovana efa fanovana io de zay le matraquage zao masy communication no miady hatra am'izay. Efa nampianariny Rajoelina atsika iny dia tafiditra ny Andry Rajoelina ilay virus hoe tout est communication. Ary matetika ny olona rehefa ny communication no atao betsaka dia révélateur zay hoe pokaty le zavatra. Zay. Hitanareo ohatra ny ataon'ny nga Macron France io vao niainga dia ny com maneri tena enjana be fa rehefa jerenao tsy fantatra hoe inona lay lalana alehany. Sady tsy gauche ny tsy droite fa lazaina hoe tsika tsy manaraka an'izany fa tsika nefa jerena vide creux. Fa izy nampatanjaka ny Macron de ny communication ary izy enjana be eto. Dia revo daholo ny vahoaka frantsay ray manontolo ka izay tiako tenena aminareo hoe ohatr'izay koa le zava-misy eto am'izao fotoana zao hoe raha mandinikinareo fait divers mipoitra tato ato de iza no leader d'opinion am'izao fotoana zao ao Madagasikara de ny influenceur. Ny influenceur zany omen'olona information na omena dossier na omena zavatra de iny no mi-influencer na koa iny ihany koa no mampandry adrisa lay vahoaka hoe tisy ty ihany. Tiako tenena aminareo de zao hoe voatapo-drano mihitsy le izy ilay fandehany ka napetraka le hoe continuité. Tafapetraka zany le izy hoe continuité no ilaina. De ho za hoe mbola tokony hipetraka ave le terme eo refondation zany. Satria tsy maintsy amin'ny tany républicaine na tany démocratique dia continuité de l'État. De nalevina lay espoir le nouveau monde. Nalevina l'espoir le nouveau monde fa nosoloana fanovana style. Zany hoe le fanovana style mibetsaka. Mouvement zao fitenina izay. Be mouvement be. Manova inona koa rehefa lazantsika azy akoatran'ny style manova tsy fomba fiasa koa raha fa toy ny tête de personne. Dia nampinany hoe aza manofy fa efio aloha io aloha no vita. Tsika maika loatra ozy le namanaty hitanao zay ohatr'izao daholo le communication zareo hoe tsisy mahamaiky io
fa 9 taona azy anao niaritra ny trefle teo ka zay voray volana ve ka tsy ho zakanao ny olona mpiteny an'io zao zavatra lazaiko anareo a ianareo presaka eto amin'ny Facebook eto ary tsika eto amin'ny Facebook eto marina mihitsy ny tenin'ny lalatina iny na de mahasosotra ary ny fiteniny hoe on est que 6% de la population malgache fa mandehana anao ambany volohany hoe aza maika loatra nareo le 80% any ambany vohatra sy lay les masses populaires tsy mikirakira ny Facebook raha potable amin'ny olona zany fitenena hoe maika loatra aza maika loatra zany ohatra fa isika eto olona mbola misy atokona kely daholo matonareo manaraka live eto de mbola manana méga matonareo mbola manaraka eto de mbola misy vola raisina kely farany volana donc il y a pas le feu ok c'est logique satria zay ny zava-misy eo amban'ny masotsika dia ao ara mo sasany hoe aza manofo fa zaraza misy an'io efa zava-dehibe zareo tsara le izy hoe lefa haizana manisy carbonetra sy manisy levure an'le izy hoe efa zavatra goavana ny alany any Rajoelina sy Ravatomanga noho izany zay mipotra rehetrarehetra eo dia tokony ho tolérable amin'ny opinion publique satria izy aza na afaka ny Rajoelina arao le raisonnement zany hoe tu n'as pas le droit de critiquer tu n'as pas le droit de réfléchir satria nanalany any Rajoelina izy ary azonareo ve le raisonnement azonareo ve le zany amiko no atao hoe fanampenam-bava amin'ny fomba mihaja hoe satria nanalany any Rajoelina izy de noho zany tsy manana droit elahy vahoaka 80% hiteny fa ils ont tous les droits non je suis désolé tsy midika mihitsy zany hoe tsy misy fakasitrana io koa tsy misy mamadika izy nareo tsy mahay makasitraka mihitsy zay le problème atsika hoe mila ve zany tsy maintsy mandady satria nahavita monsieur Gascar ihany teny député Gascar ministre moa izao zafady tompoko mandeha be moa le toedrarah de tsy araka tsony député ministre Gascar ny teny hoe aza manao merci tsolo izy izy manao mpitolo tena kasitrako iny teninao iny monsieur le ministre fa asa tokony ho ataony zany c'est vrai ny azy efa tena marina de omeko bravo aza atao merci tsolo zay ozy izy fa asa tokony atao ary aza mangataka ozy izy asa tokony atao satria asa tokony ataonay zany ka ohatra zay le raisonnement eto hoe satria vea ary akasitrahana azy hoe afaka soma tsara pour l'instant reo olona zay tokony esorina de hoe asivo scotch am'izay vavanao aza mbola maika loatra ianao efio aloha kibonao maneninona fa tsy de grave loatra aloha non tsy manana droit anao an'izany raisonnement zany nareo tsy manana droit an'izany mihitsy amin'ny vahoaka ny communication koa be de be de ny hoe fanovana izao satria efa tsy aotsony ny Andry Rajoelina mbola averiko tsy ny fanalana ny Andry Rajoelina ny fanovana fa ny fanovana ho anay no tsy haiko ho anareo angamba mety zay ny atao hoe fanovana de mijanona eo zay tsy hany nanay ny fanovana nanay ny fanovana de zao hoe mbola le système mihitsy no mila hovana tanteraka misy fotifoty be ny toedraraha dia za manokana zany de hoe tianao pause kely aloha satria tena ny fitenina tsika eto amin'ny Facebook any hoe mbola tsy miodina manasa lamba akory aho izy le renim-pianakaviana de fa misy vaovao sady eo Facebook zay moa izy vao miodina kely manolo lambajaza de fa ino ndray misy an'izao vao miodina tena hitanareo hoe azakazana be izy de ohatrany tianao tanao ohatra mijery baolina reny dia piana kely aloha ny télécommande hoe pause kely aloha dia ao anatin'le pause te hiverina kely aho hatrany hatrany am-boalohany teo am'le fotoana niarahantsika nanofo satria niara nanofo daholo tsika rehetra zany hoe ny sasany zany am'izao fotoana zao efa mifoa de fa efa vitany azy ny fanofisana zay loatra am'izao mbola te hanofy satria mbola tsy afapo zay am'le nofinay samy manana ny nofiny io zany nofony sasany zany de hoe miala Rajoelina de point barre minimaliste be zany fa nanay ny nofinay
tsy raha velona miala rery fa zavatra hafa koa. Ny anay dia ny vrai refondation dia vao nanomboka zany, za zany tena nateny hoe vao niakatra teny any 13 mai, eto zany no hamaliko anareo hoe maika loatra, tsy resaka résultat re tompoko, zay tsy adala, tsy sanana ka tsy alala hoe tsy vaovao anatin'ny ray andro zany jirama zany, quoique fa mbola tsy any resaka zay tsy adala ka hoe tsy vaovao anatin'ny ray andro ny fampiakarana karana ampiasam-panjakana, quoique fa lay misy zavatra azo natao teo no eo ary aza mandalitra ny vahoaka dia ny tonga dia ny fampiresaka. Tadidinareo ngamba tamin'ny 91 tonga dia ny dimy miaramila ny FFKM tamin'izany fotoana zany no nitarika tamin'izay, eto mbola contexte hafa iny, sy ny mpanao politika nanao conclave dia tonga dia hoe tsy mivoaka anareo raha tsy misy feuille de route vita. Tokony tonga dia miditra conclave alohatsika, dia tonga dia tsy mivoaka au moins na dia mbola tsy le concertation fa au moins misy conclave aloha nametrahana hoe ho aizy tsika ty zany raha ngaty tsy miandro 2 volana hoe maika loatra zany, tsy miandro 2 taona, tsy mitovy le hoe andraso aloha mbola ametraka ny programme anasa. Zay d'ailleurs ary nanay ny gouvernement tokony mitsangana teo tsy gouvernement irégler problème fa gouvernement de transition manomana ny concertation nationale, donc affaire courante. Fa tsy zao problema nareo manatena miracle amin'ny gouvernement dia terenareo terenao masaka ny voalobo zao dia tratrany otage ane zao le gouvernement, mety mba manampanirina te an'le résultat iny fa impossible, déjà les caisses sont vides, n'est-ce pas? C'est ce que disait le président, preuve du contraire. De terenareo anao miracle lay ministre hoe ao anatin'ny 2 volana mila vokatra, sao de mila voatsara. Donc zany efa misy contradiction hoe ny zavatra tokony natao teo dia ny gouvernement dia hoe ahoana ny traitena ny affaire courante aloha tokony tsy fahanandalitra le vahoaka, zay marina no lazaina hoe tiako be misy le tavola hoe tsy misy vola ato, ok, donc inona ny priorité aloha, tsy possible hoe andao tsika tonga dia amorona zavatra be deaibe ty fa andao aloha iresaka, tsisy zany fa maika samy mametraka ny poulain. Inona problème am'izao fotoana zao? Tezitra be ny team fidèle zanapera fa olona lalatina olona atao préfet any Ambatondrazaka, tezitra be ny GNZ da fa hoe tsisy ao zareo fa zareo système teo aloha zany zao no mandany mameno ny Facebook sy ny vaovao, tezitra ny atsy fa to tsy le mpitolona ndray fa le anina, tezitra ny atao mbola retsy any no atsy. Dia inona zany zao ny resaka eto? Nomination no resaka be deaibe ato zao, nomination. Donc soloina fotsiny zany manao jeu de chaise musicale fa on ne touche pas au fond du problème. Ny fond du problème de hoe tonga dia mila narodana ny structure rehetrarehetra le jour azon'ny Mikael ny fahefana. Zay tsy problème amonay io na Mikael io na i Gabriel io na i Rakoto io na i Rabe io, c'est pas là le problème. Fa ny problème de hoe iny andro iny dia tokony tonga dia hoe vao niteny mihitsy ary izy hoe mirodana ny ACC, miroda izy any any teniny izy qu'est-ce qui a fait que nanao marche arrière izy? Avy moa tamindray nareo influenceur sy nareo le fanazako hoe service clientèle filazako azy avy atao rinato dia manambomboatra hoe ka izy ane zao ka izy ane zao, izy indray zany no sahirana manao an'lay manao matraquage an'lay opinion publique, mais ça ne marche pas. Ny sasany angamba ny mety azonareo fitahana am'zany fa tsy ny olona rehetra, fa teo no eo dia tokony tonga dia remise en question zavatra rehetrarehetra. Fa maninona zay miréclamer an'izany hoe les vraies concertations nationales et inclusives aloha, vraie concertation nationale et inclusive. Tsy miteny akory hoe mitaky concertation nationale lafa ny olona rehetra mitaky an'izany fa ny vrai, misy antony hoe maton'ny teny hoe vrai fa ty
miaraka eto tsika fa olona fidina sy tsongatsongaina ary misy sélection naturelle atao any ambadika any mba le olona mahafinaritra ny sofiny zala fotsiny no ao anaty concertation eo fa tsy ny olona izay tsy hitovy hevitra aminy ray zay tsy ny vahoaka le majorité silencieuse mihitsy fa tonga dia fikambanana efa préfabriqué sasana mota ao anatin'ny fotoana foy de tafatsangana ara-panjakana vetivety daholo mahagaga asanao inona ça se voit né ça se voit. Pourquoi les vraies concertations tadiavina satria il faut prendre le temps de consulter toutes les forces vives rehefa miteny hoe toutes les forces vives dia hatrany ambany volo mbola ho avy eo rehefa avy eo ilazany sosokevitray hatrany ambany volo ny vahoaka mihitsy no mila consultena fa tsy ianareo team ianareo HVM ianareo TGV ianareo iza daholo reny karazana fikambana politika parti politique io misy zany tonga de concertation nationale de parti politique anao ndray anjaro zay tompoko de tsy d'accord am'zany tsy anareo politicien rery Madagasikara any société civile any fiangonana ho any ray mandreny ara-drazana ho any fikambanana ho any tatsa ho any mpanao asatanana ho any artiste ho any mpanao baolina ho any zay ny atao hoe malagasy Madagasikara ho any malagasy fa tsy ho an'ny élite io mihitsy le système mitinay harodana nanay zany révolution paysanne avy ety ambany fa tsy révolution aristocratique révolution aristocratique ny tadiavinareo atao vous les aristocrates vous l'école blanc ianareo no mangalatra ny révolution vahoaka de tonga de nareo misoratena hoe izahay le vahoaka ohatray mantany ny olona zahay am'izao fotoana zao mampiasa olona reny bande manœuvre sy maso hoe mba antanio ange makanesa nareo any ambany voatra tena ambany voatra de antanio lo izake filoam-pirenena am'izao fotoana zao tena mitena aminareo fa 80% mbola mitena Andry Rajoelina tsy fatany akory hoe efa niovany ny régime c'est une réalité za zay teninareo zao pasteur dia miresaka amin'ny olona any amin'ny fotony misy olona vao niresaka tamiko hoe mpiasako ao Antananarivo maçon sy manœuvre ao Antananarivo tompoko lazy tompoko vavy fa tsy aria sobaba tsy aria tsy haiko hoe koa re aria andalatanosy ao Antananarivo dia antaniny le patron ny mpanao bâtiment de ao andohan'ny zalahy de hoe mbola Andry Rajoelina ny filoha grave tanareo le déconnexion entre ny aristocrates sy le masse populaire de re anao concertation nationale nareo de concertation des aristocrates fa tsy concertation de la masse populaire vous foutez de la gueule de qui là vous foutez de la gueule de qui là aiza le système hoe ahoana ny fomba ampiakarana ny feony vahoaka avy any amin'ny fotony de itenareo ka sarotra be zany rehefa te hitondra raha ngaty de mila miandra sarotra tsy mitady facilité rehefa hitondra j'ai gouverner c'est prévoyer ka manahirana be zany mandany volo et alors priorité des priorités zany c'est l'occasion ou jamais de demander l'opinion du peuple fotoana zao antanina ny hevitra ny vahoaka ary le fantanina ny hevitra vahoaka tsy référendum bidon ina le référendum bidon mody omena texte anakiroa misafidiana amin'ny tianareo fa izy ihany face A ihany face B de mody fitahana le vahoaka fantatra le système référendum hatram'izay hoe izy antinareo ty lalam-panorenana ty ve sa ty fa za milaza aminareo fa angamo misy vahoaka mamaky lalam-panorenana zany nga fantatry vahoaka zany na ianareo tsika ataotsika hoe 6% eto Facebook eto zay lalatina zay izany mahafantatra ny lalam-panorenana tsy araky ny constitution be vavadolo tsy araky ny constitution de lolona le miteny hoe tsy araky ny constitution mba lazao-na hoe article anakiray ao anatin'ny constitution tanareo zany hoe tsisy connexion mihitsy le izy fa zavatra efa préfabriqué ary zay manahany io allo zaho aho diso fa tsy mampanina allo za tonga de miteny am'izay rapitso tsy zay le izy de arabasoa arabatsara fa nanay zay ma précurseur anay pionnier nanay alefanay mialoha mba tsy andeha any akady hoe ity concertation nationale ty raha vao parti politique fotsiny ho eo sy anareo aristocrate
bureaucrate tsy izy io zay mihitsy niogaoga voalohany tsy izy io ary zay tsy anaiky an'izay fa zay tena anetsika vahoaka hoe tsy io ny fanarahana fa mifamitaka tsika atomboy hatrany amin'ny fokotany mihitsy atao inona fotsiny reny chef fokotany reny atomboy hatrany amin'ny faisana mihitsy atomboy hatrany amin'ny fotony mihitsy de ampiakaro de itenonareo ka mandany fotoana zany tsy maninona tsy isan'andro tsika noanao révolution angambany fa mety mba hametraka tantara indray mandeha ao anatin'ny tsy haiko hoe siècle maromaro sa vola penina angambany justement 2 ans tsika ny nametraka calendrier 2 ans afaka anaovana concertation hatrany amin'ny fotony mihitsy aloha fa tsy concertation hoe mivory amin'ny palais des sports ao solo tena diaspora olona telo sy efatra fa voatendry io efa voatendry avy aty avy any Madagasikara hoe ranona sy ranona ao solo tena ao Paris ranona sy rana avy any Canada ranona zany firanga de concertation tsy fivoriam-pianakaviana ve zany na fivorian'ny club tsy club ane ty fireneny ty sao de vernareo ohatrany club de judo club de pétanque club de foot de tsika mitovitovy tsika mifakahazo zay manana affinité ihany no miaraka tsy fireneny zany fa club ka zay mahatonga any mitaka hoe une vraie concertation nationale dia ça commence à la base ny base eto dia les 80% no zany raha mbola iareo aristocrate reo no mitarika ny concertation de aminay tsy valable io mahazo tezitra zay tezitra mahazo miteny hoe mpanohitra tsy manino oui manohitra zany hevitra zany zay satria Madagasikara tsy anareo ka aristocrate rery ary zay mitsangana eto dia tsy misy parti politique justement apolitique zay eto apolitique zay zany eto dia solo tenan'ny olona sans voix le représentant des sans voix SANS VOX reo nakamandroan'ireo misy olona daholo ny ao an-damosy ny mpanao politique ka pour une fois mba mitondra an'izay dia oui on dérange oui mandreraka be anareo ny fahenonareo rey fa tsy zay mihitsy zay pour une fois je suis là on est là mba hitondra feon'ny olona tsy misy feo tsindriko tsara rêver ensemble misy tiako atongavana zay refa veo le iarahana amin'ny concerté msa le manofo matsy c'est imaginer mila manana fahasahina mihitsy imaginer monde vaovao pourquoi tsika tsy afaka se permettre an'izany fa hoe aza de atao ambony loatra le bara pasteur fa aloha mba zavatra mba réalisable non quand on construit une nation on peut rêver ohatra zero tsara zao le nany américain les pères fondateurs des Amériques manina ny gasy tsy afaka manana mieritreritra an'izany savez de hoe omeo aza tena omena azy ny tena amilay fa tonitony de fa ampy azy sanatria zany ohatrany reny letanareo ny sasany rehefa le manamboatra trano na le manao travaux any trano reny de rehefa misakafo de hoe ny sakafo mipiasa aloha mba le ovo maina be tsisy nininy ihany fa raha tsy misy de iray sakafo amitsika eto na tsika mba le côtelette be ohatra zay ny izy on n'a pas droit à ça ve satria gasy rêver ensemble mba haninona mba afahatsika miaraka mieritreritra miaraka manofy monde vaovao Madagasikara vaovao ary raha tehiteny hoe qui dit monde vaovao dia rupture zay ny filaza azy rupture amin'ny teo aloha ny magaga mikasanao concertation nationale ianareo todika aminareo mpitondra io zany sy nareo consort sy mpanaraka azy reny sy nareo lay mpanao dokam-barotrany de parti politique entité na élite no ao fa ny masse tsy consulté silencieuse les majorités silencieuses ahoana les monde rural ahoana les classes ouvrières ahoana tsy koty reny fa reny botiko tsy ho inclusive mihitsy zany ty resaky ty fa exclusive ary élitiste zay zany izy
concertation nationale exclusive fa tsy inclusive ary élitiste nefa zany ne divantsika tamin'le raika laha teo aloha le kaitrana trano népotisme favoritisme ka noho zany dia fahatsapako aloha zany de hoe oui on nous a volé notre révolution populaire zay nanatena mihitsy tamin'iny fotoana reny hoe révolution populaire ty kainy savian'ny zalahy le zavatra ravantsena ko noho zany dia miteny ahy eto ary milaza hoe zahay dia akany distancenay azonareo interprétena araky zay tiavanareo azy le izy ozonareo hoe opposition tsy maninona io moa fomba fidiscréditevana olona zany fa zahay manokana aloha zany manoloana an'zay zavatra zay de maka distance zay hoe tsy te ho complice ao anatin'ny atao hoe pseudo refondation ho anay de tena mazava pseudo refondation io ary ho anareo zay mino an'izany satria nareo tena hitako tena misy tena ohatra nany amin'ny abakabaka mihitsy vous qui croyez en cela bonne chance bonne route et bon vent eto zay tazana anareo zay zany a tsodrano zay ho anareo zay mino an'izany a bonne chance ozy izy le hira zay raha ho any France bon vol vokatry zay ary dia mba ilaza am'izay aho satria efa tsy misy any le refondation fa pseudo refondation no misy de aloha raha mba ilazany nofinofiko zay saiky mba niarahako mizara taminareo rehetrarehetra praidonakafo kanjo ohatrany tsy ho possible lizy de aloha zaraiko eto nia eto zay lazanareo zay Facebook ve kataona za raha mba misy an'ty Facebook ty de mba mandeha mba mety mandeha kely any le feo tsy maninona raha mety misy mangalatra le hevitra tsy problème ho anazy zany nanazy zava-dehibe rehefa mandroso ny fireneko de zay de zaraiko eto ty rêvenay ty ho an'ny vahoaka malagasy isika de tsy tokony ho andevozany lasa tsy tokony esclave du passé zany hoe mireproduire an'ilay schéma teo aloha izay foana zany le izy de noho zany a aza misafidy ny lalan'ny moramora c'est comme le pays du moramora ne choisissons pas le chemin de la facilité problème mantsy a itsika mitady manofy te hanao trano avo be nefa ny fototra marivo kely hoe ka makarary tanana kosa ne le miady fototra fa miepaka daholo le tanany enao amin'io manofy te hanina building 10 étages nefa n'le fototra anao a zara fa misy 1 mètre mamono olona ne zany mety mijoalajoala be le trano moindre cyclone de midaraboka de maty daholo ny olonao no zany a rehefa tsika no manofy monde vaovao dia tsy mahazo misafidy mila manao rupture amy lasa ary tsy mahazo misafidy ny lalana mora na ny chemin de facilité ao anatin'ny révolution dia misy ny atao hoe repenser redéfinir redescrire le pays eto zany tena hoe tsy hoe ahoana ny anamboarana an'ity fireneny ity iezaka mihitsy a zany iformule ny zavatra ato anatin'ny lohako ara-pitaiko ihany aminareo zay manam-pahefana sao de mba mety ilainareo ihany tsy hoe ahoana ny anamboarana an'le firenena ahoana ny hamoronana firenena vaovao zay mihitsy le refondation créer une nouvelle nation nanay tena tongany mihitsy le eritreritra fa tsy hoe atao tiptop tanareo ohatran'le hoe makery amin'ny mpanao bisikileta vaky pneu de tiragna le tsy mba soloa any de asina kely de gratena de tsy tena voakiky tsara de asina lakôly de lakôly koa tsy tena maina tsara de mandeha kely 20 km de na izy le pneu de tapenana andray de mandeha de faran'le pneu feno tiptop be de be zany hoe fa ifahiny daholo zany ny fissure ande rehefa avy eo ty zany de hoe
comment créer une nouvelle nation. Tena occasion ngeza be ty ry vahoaka malagasy miafahantsika mamorona firenena vaovao. Fa tsy hoe manamboatra ity firenentsika ity. Dia za moa tia mamaky boky, anisan'ny nanimba ny masoko zay zavatra zay, dia tsy haiko hoe par hasard ve zany sa zay ny lalan'Andriamanitra tsy haiko, fa nisy boky izay nakako nitarika ny réflexion, boky nosoratany Thomas More britannique. Titran'le boky Utopia. Na le titre ny ara de fa mahavariana be, Utopia zany hoe utopie. Zao io boky io meno kely fa miangy avy am'izay ny réflexion-ko. Thomas More de tia manao voyage ohatran'ny expédition ohatran'ny Victor Hugo sy ireo olona taloha zay, hitanareo le manana toetsaina, hitanareo zay ny grandeur ny olona taloha, manana toetsaina explorateur. Ary non seulement manana toetsaina explorateur fa manana toetsaina i chercher un nouveau monde, toetsain'ny olona pionnier zany. Fa tsy le hoe efa io britannique ne tam'izany fotoana zany efa civilisation matanjaka e, fa naninona zareo napiasa olona sy budget sy anina hoe mila mi-explorer monde vaovao tsika, fa tsy mianina am'izay fa misy eo nefa zareo efa tena ao anatin'ny heriny ray manontolo. De nandeha Thomas More manao voyage, dia sendra nahita nosy anankiray izy. De io nosy io zany tena mbola tsy fatany mihitsy. Dia ny zavatra hitany tao zany nahavariana azy, de lasa ny imagination rehefa nahita le polina tao amin'io nosy io izy, de nomeny anarana le nosy Utopia, ny nomeny anarana zay ny anarany fa izy nameny anarana hoe Utopia na utopie. Dia namorona am'izay izy ao anatin'ny lohany, lasa nataony roman le izy, zany hoe miaingy avy amin'ny histoire vrai fa navadiny roman science-fiction. De zao le izy hoe manofy aho izy mitovy tsisy valaka amin'ny Martin Luther King lay nanao hoe I have a dream. Hoe manofy aho izy Martin Luther King, dia ndray andro any izy ny zanaky ny andevo ho tafaraka amin'ny zanaky ny izy moa izy ty zanaky ny tompony andevo, de miaraka eo amin'ny tendrombohitra anankiray zareo, tendrombohitra mena, de ny ray latabatra de miara-ny sakafo ry zareo. Dia manofy aho izy fa ny lemaky Mississippi zay toerana feno famoretana lasa toerana loasandriaky ny liberté sy ny fahamarinana sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe utopie, kanefa utopie manao hoe rahoviana mba hisy io monde io. De ohatr'izay koa na Thomas More, de namorona izy tao anatin'ny carnet de voyage ny hoe nahita tanàna anankiray izy atao hoe utopie, na le titre reo de fa hafarina dika le utopie mas de hoe de nulle part, ville de nulle part, zany hoe tanàna tsy répertorié fa nipotra ho azy tapoka comme ça. Tiako ajanoko eo aloha fa mbola toizako izy le hoe imagination. Tadidio tsara fa ny recherche rehetrarehetra na miresaka tamina chercheur dia miaingy avy amin'ny imagination foana. Dia avy amin'ny imagination izy no manao hypothèse. De rehefa avy manao hypothèse izy de manao expérimentation. De rehefa nanao expérimentation izy de zay izy vao nanao action. Zay zany nany olona. Imagination, hypothèse, expérimentation, action. Donc ny source zany tsy mamaika aloha ny action fa tena miverina mihitsy any amin'ilay atao hoe imagination. Manana liberté d'imagination. Za zany tena je pousse le bouchon très loin. Tsy any amin'ilay action aloha. Hoe zay ny antony nahatonga anay mitaky an'ilay concertation. Tena izy hoe betsaka ny malagasy any manana nofinofy na modèle de société. Tsy za irery, tsy anareo rery fa ny olona rehetra. Dia iny aloha ny important ny olona libre tompoko de olona manana zay capacité d'imagination.
avy eo iny imagination iny tsy atao ola mpandrefo anao ary zato ampandrina fa le esprit libre lay toetsaina libre mihitsy mba afahanao mipousse ny limitinao farany lavitra fa tsy le olona le hoe efio eo e efa ataovy mety io e ataovy mahampy anao io e zay de ohatra zao le récit de le tantara zany rehefa nanao le voyage izy ka nahita nio nosy anankiray de nataonao utopia dika le utopia oa de hoe ville na île de nulle part venant de nulle part ny zavatra nanaitra any Thomas More rehefa nahita nio nosy io izy sy ny vahoaka tao de nahita izy hoe tsy misy ifandraisany am'lay zavatra iainany any Angleterre ny zavatra ny atao logika zany satria samy manana ny fombany fa le tiana tongavana hoe le système mihitsy hoe le olona tao izy tena ahoana filazany azy tsy ahoana hoe misy terme filazako azy hoe le réalité ny ainany tao am'le nosy na tonga azy nao hoe raha mba tonga any Angleterre moa possible ave afaka am redéfinir an'le fiarahamonina ho vaovao ndray un chemin neuf oui c'est risqué fa raha mijery ny soratra masina ianareo raha mijery ny soratra masina nareo mba mahathéolojianina tsy lavitra n'izany réalité any Thomas More zany i Abraham ane efa tsara plasy nanan-karena tao amin'ny tany orany Kalde no indro izy Andriamanitra hoe miala amin'ny tany razanao ho any amin'ny tany zay ho aseko anao c'est un grand risque de rechercher un nouveau monde repenser créer une nouvelle nation kanefa tena ao anatiny zay mihitsy ny misy ny force ny hébreu sy ny jiosy inona mampatanjaka an'ireo jiosy reo pourquoi les juifs sont-ils très intelligents mitovy any ny betrotsika samy betro namboariny Janahary any fa reo olo reo manana an'izay esprit de créativité d'imagination hoe miainga avy any amin'ny tsy misy rany le rony de mandeha manana toetsaina explorateur sahy explorer any ampandehanana any mandraky tiany androany moa toetsainy zareo zany zavatra zany dia io zany netretiny Thomas More hoe possible aveo izy mirepenser fiarahamonina vaovao risqué zao izy kanefa ozy izy aleoko ozy izy misafidy an'izay toy izay hiaritra fotsiny anaiky zava-misy io ny contraire an'izay ndray de misy miteny ny olona hoe risque be zany pasteur fa aloha ohatran'le fiteny sasany izy ny andony karaha mampiasa mpanjakana raha miala am'ireo partenaire reo tsika raha hiala am'le partenaire mazatra aloha atao zay ampivitrana miaraka am'io atao de mba efinao kely eo de sy rehefa mba voalohany karaha mampiasa mpanjakana de fa ataovy mahampy anao zay pastera inona ny amfisanao fiarahamondy vaovao zany arrête zay le izy solution de facilité oui kanefa de à quel prix tsy fantatro de ina zavatra hitany Thomas More to am'le tanàna de zao hoe loi naturelle nenany olona tao ny zavatra rehetrarehetra tao dia miarahan'izy rehetra io no nanaitra tsy misy zao tsara ny teniny tsy misy prince izay iakinany désir vahoaka fa le peuple mihitsy no niaraka mifampizara hoe inona no ilainy zareo tsy ny prince no miteny hoe zao ny besoin nareo fa ny vahoaka no mahalala ny besoin et ça pour moi c'est la vraie révolution que j'attends tsy possible mihitsy miala tsiny aminareo ragnandria hoe olona izay soa tomotongo zao fitena simoany efa tsara plasy tsara petraka hahafantatra ny besoin le vahoaka any fotony
mihoatra n'olo vahoaka tsy misy na hiteny azy nareo ka zay fa niteten'io Madagasikara io fa ianao nitety tamy 4x4 sy hélicoptère sy jet privé ianao nandalo kely teo am'le tanàna fotsiny fa tsy niaina teo du matin midi et soir comment le mentalité ny olo mi fonctionne manahoana ny inona ny horizon ny olo inona ny espoir ny olo inona ny mentalité ny olo tsisy mahalala an'izany mihoatra no izy ireo les biens publics régis par le peuple et non par les princes. De teny amiko nareo hoe communisme zany pasteur tsy manino fa tsy resaka communisme koa fa mbola hitantsika eo rehefa avy eo toizako tam'le voyage ny Thomas More io ny antsika aloha misy miandry tsika olona tsara zay le syndrome de Messie manao roulette russe hoe on mise sur une personne hoe Andriamanitra mba me olona marina zahay me olona tsara fanahy zay mivavaka be me olona endry zay Andriamanitra mandra-pahatonga le olona endry zany de maninona atsika fahafanikeo atsika mbola miandro valomavaka pasteur no miteny eto miandro zanytsika hoe non aza maika ianao rahalahy manana finoana pastera vavaky tsika de ho avy ny olona irany Jehova hamonjy ny firenena mamaly anareo aho hoe je ne mange pas de ce pain là efa nomenjanahary daholo ny zavatra ilaitsika ty fireneny tya na fon'Andriamanitra honosy ato daholo ny arena rehetra tsy olona no ilaina eto fa fizarana ny fananany malagasy tokony ho izy ahoana ny atongavana am'izay ary de izao ny zavatra nation Thomas More tamy diany tamin'ny olo tanàna lazaina utopie io manofy aho izy Thomas More am'zany ohatrany io tanàna io ny any à Londres izy ndray andro any les dépenses sont limitées aloha de fa ho zao hoe ohatrany tsy mety any aminay zany carburant le roa nefa misy mahatratra 50 millions et là mandeha bus tous égaux terre de justice zay zany niendriky le hoe utopia ina ny tiako atongavana tsy anofotsika déduction ny zavatra ilaina zany de hoe ahoana ny tazomana foana miaspire am'izay idéal zay tokony apetraka foana zay idéal zay fa tsy hoe mianina am'izay fa misy mila apetraka ambony mihitsy ny bara ny objectif zay fantatra fa tsy ho tratra mihitsy aloha de atsoko za olona réaliste tsy ho tratra mihitsy io fa plus ambony be ny objectif de mba mandroso kely tanareo moa zany le filaza azy le hoe hanenjika nyty aho de arakaraky ny maambony an'iny tanareo ohatra nytsika le tamin'ny tsika le manao jeu de lastique tamy mbola kely ho an'izay nanao an'izany tamy mbola fahazazana atao ambony le jeu de lastique fantatra fa tsy ho takatra fa arakaraky ny mahavo an'le lastique no iezan'lay zaza na lay atleta hanatratra an'iny de iny effort-n'iny no important fa tsy hoe izy tafa ohatra an'lay élastique azonareo izy ny fametrahana cap objectif farany ambony no mampandroso ny fiarahamonina fa tsy hoe au pays du moramora ataovy zay vitan'la zay metimety zay azoazo rehefa mba zay de zay rehefa afaka rajoel sy raha vatomanga de ataovy ampanareo vaoka zay fa sisan'izay zay dirana lalina fa zaranlara afaka rajoel za mila cap farany ambony ny vahoaka mila cap farany mba hatonga n'lay vahoaka hiara entana handroso za tsy miteny hoe ny mpitondra ihany fa hatonga n'lay collectivité hiaraka hiekatra
ilaina zay zavatra zay, mila minorirana zay zavatra zay foana atsika. Zany hoe le utopie zany, lay idéalisme ve nilazako azy, dia io no manosika n'olona hiasa. Zareo tsara ny fandrosoany ny firenena occidental. Tsika tsy manao copie fa resaka toe-tsaina. Inona ny anisany mampandroso an'ireo firenena matanjaka? Ambony be ny azy io goal io, le objectif. Sans zareo mametraka objectif ambony, dia en fonction zay objectif ambony zay no anaovan'ny zareo effort am'le izy, de izy iny effort iny no hita hoe ataotsika hoe objectif ambony be dia efa mba mandroso kely izy 3 cm. Fa raha ataonao ambany le objectif dia tsisy fandrosona mihitsy na dia 1 mm. Resaka logika izy. Zany hoe sans idéal, sans avancée. SANS. Rehefa tsy manana idéal de société tsika, de tsy hisy évolution ary tsy misy fandrosoana. Zany hoe mila utopiste mihitsy tsika vahoaka malagasy. Tsy hoe mpanao azo atao mpandrina, tsy hoe mpanofy atoandro, fa le utopiste de zao hoe pousser l'objectif le plus loin possible mba hanery ahy hiasa hanatratra ny objectif io. Ahoana am'izay ary ny anatratrarina zay zavatra zay idéal zay, dia mila rafitra anankiray tsika. Eto am'izay tsika hiditra zay zany aloha ny objectif théorique ve filazana zany tsy haiko, fa hiditra am'izay sur le plan pratique. Ahoana ny ampiarana an'izay dans la pratique? Mila mametraka rafitra am'izay tsika hametraka n'io idéal io sy hahatonga an'le olona hanatratra n'io idéal io. Anome ohatra anareo ny fametrahana an'izay idéal zay dia source de motivation ny vahoaka. Na de tsy mitovy ary izy de misy ohatra concret aseko anareo ty. Hitanareo kany Facebook, Mark Zuckerberg. Tsika zao raha misaka hoe Mark Zuckerberg, Facebook de hoe teknolojia, intelligence artificielle, olona ambony be amin'ny fahaizana. Tsy resaka teknolojia ozy izy Mark Zuckerberg aloha no la clé de réussite ny Facebook. Fa ina ny zavatra nataony? Ny zavatra nataony dia nanarama izy psychologue sy anthropologue, nandinika ny système de consommation ny olombelona eto an-tany. Observation. Nandinika hoe ahoana ny fotom-pisainan'ny olona mampiasa telefone. Inona ny besoin anthropologique ny olona, inona ny besoin psychologique ny olona, de iny avy eo ny traduiseny zalahy tany amin'ny Mark Zuckerberg, de ozy Mark Zuckerberg hoe voareny rapport hoe manana besoin d'estime ny olona, besoin de reconnaissance ny olona, besoin de flatterie ny olona. Izay ny atombohany nanaovana an'ireny emoji reny. Nanaraka reportage mihitsy hoe tanareo ny emoji le hoe misy mitomany, de le manao drao, de le manao drao, de le mitehaka, de le ohatra misy mandoa mialatsiny fa ohatra misy sarisary be deabe amin'ny emoji. Fruit na observation anthropologique et psychologique namoahana an'ireny avancée technologique. Ny technologie zany fitaovana ampelatana ny observation ny olombelona. Dia io mahatonga atsika addict amin'ny réseaux sociaux io, satria nanao analyse comportementale ny olombelona i Mark Zuckerberg. Zay fotsiny asan'ireo bandy reo. Tsisy asan'ireo bandy reo zany vao mifo maraina ataon'reo riva dia mijery ny fomba fiainan'ny olombelona. De à partir an'iny izy hoe zao ndray zany canal anankiray, de iny avy eo hoe izy am'izay mila olona ohatry zao tsika mamorona application mamaly ny tinady avy amin'io besoin psychologique io. Ao ve?
le tinady zany eo zany le tiako ny tena aminao mon colonel fantatrao ve ny besoin ny vahoaka malagasy fantatrao ve ny besoin psychologique attente populaire zay ianao vao mamadika an'izany ho programme zay ianao vao mamadika an'izany ho plan d'action zay ianao vao mamadika an'izany ho projet de loi fa ny zava-misy mivoaka ny LFI tsy misy nazo an'ilay loi de finance farany teo tena mialatsina fa tena misy budget zay tsy any fanabeazana zany tena kivy anao mijery an'izy hoe est-ce que ça répond aux attentes du peuple exemple fotsiny zay resako atsika donc zany iverenako le nofinofiko mbola lazaiko eto le izy ohatra zay koa ho any Madagasikara mialohany hitadiavatsika vola eo foana mantsy zay aiza mpamatsy vola aizany zao tsika voaka malagasy mantsy mora fahanandalitra hoe atsika tsy afaka am'ireo mpamatsy vola reo mariny zany za tsy andaika za tsy mino za tsy mandahan zany fa azadiny fa banky anareo ary ny banque fantatrareo ny lalana banque fa le monde fonctionne le système économique fonctionne sur les dettes tsy babanao io tsy endrinao io tsy hoe bogosy be Mikael de ozy izy ny banque mondiale so mafatifaty be fa mpiandry izy tsara tare be izy mivady mivavaka be ty misy 2 milliards de dollars ho anareo tu te crois pour qui toi hein c'est une banque ary ny banque plus ianao endetté plus miodina ny azy dikan'izay tsy izy rery zay le mety hoe inona aloha le besoin le vahoaka avant de chercher l'argent ary tsy maintsy mila volontsika za tsy mandany zany fa il faut bien choisir où investir fa tsy hoe mahazo volatsika 2 milliards de dollars de faly be daholo de fa ny problème ahoana ny répartition an'io vola io avy eo ahoana aizany tokony andefasana an'le izy aloha zareo tsara zao na Mark Zuckerberg tsy apozinareo tsy any amin'ny teknôlôjia ny mandaniny vola voalohany tsy any amin'ny resaka telefone fa any amin'ny anthropologue mandinika ny système de consommation n'olombelona vity naka fotoana mihitsy izy aloha zay izy hoe orzala tia ny rapport ny psychologue sy ny anthropologue ny amin'ny système de fonctionnement ny consommation ny olombelona zao ny besoin ny olona zao ny désir ny olona zao ny fantasme ny olona zao ny attente ny olona ahoana ny amadiana an'io chiffre zereo tsara les besoins no avadika chiffre fa tsy ny chiffre no mandeha mialoha inona ny besoin inona amizay ary ny politique apetraka eo mba ahafahana mirépondre an'io ary rehefa mirépondre an'le besoin lay politique nationale sy le investissement dia mamokatra le firenena satria mifanena ny fampiona ny tisiny manina ozy ny fitenenana mifanena le tisiny manina de tonga dia tsy mila motivena kory le vahoaka mila miasa satria tena ao am'le besoin mihitsy ny voakitiky fa tena milaza aminao fa mifo maraina izy tsy mila tenena hoe mifo maraina ary gasy vitan'io fa le zavatra tsy any am'le mangididiny voatroatra de cambre le rony tsy motive zaho izy izy asa maina eto nefa zala ihany ny tango an'io eo normal be le vahoaka raha camp zay zany ka zao avant de chercher aiza mitady vola be ny toerana ahitana vola fa mila fatarina aiza ny investissement voalohany aloha inona ny investissement atao voalohany de za aloha maha théologiana sy humaniste angambany il faut investir sur l'homme d'abord zay ny meilleur investissement tsara indrindra de ny olombelona tsy anaty trano zay ny navoan'le teo aloha ny eritreritra le teo aloha fa navita collision mamilay be de hoe tia ny vahoaka izy non tsy ao anatina infrastructure no tia ny vahoaka no mety fa le vahoaka le olona no mila il faut investir dans l'homme averiko tsara zavatra zay
Ary rehefa miinvestir dans l'homme ianao dia motivé izy. Ary za samy teny aminareo fa il va produire plus que vous allez lui demander. Vita mihoatra no nangatanareo izy. De mandeha ny développement ny firenena. Hanome ohatra fotsiny azy zao. Investissement dans l'homme, éducation nationale. Fanabeazana ny vahoaka. Mampalahelo anie. Fa tena raha izao no mahatonga antsika matra satria novendranina mihitsy le vahoaka. On l'a abrutisé na le vahoaka. Am'izay fotoan'izay, on fait ce qu'on veut. Tsy vola very zany ny vola holanitsika am'ireo kolonga reo. Zanaka mpampianatra amin'ny teny eto. Any aloha, il faut investir dans l'homme, cher président. N'investissez pas dans les briques ou dans les armes. Any amin'ny olona aloha. Misy teniny mamaneny lava zay. Elatsina manonona anazy. Rehefa nanao ny asa, rehefa lesaky hoe andeha anao asa fitoriana zany ny fiangonana hoe misy asa fitoriana atao dia réflexe ny olona rehefa anao asa na inona surtout asa fiangonana dia zao ny fanontaniana hoe aiza ny teti-bola, aiza ny vola anaovana an'io asa io. Dia zao ny teny mamaneny lava tamin'ny fahavelony. Ny olona aloha izy no tadiavina zay vao ny vola. Ny olona aloha. Politika Jesosy koa zany. Tsy nataoko mpanarato trondro tsy no fa mpanaratolona. Mila olona intègre Madagascar. Mila olona vaovao Madagascar. Donc tena mila, zay le il faut prendre tout ça, mila any am'le modelage, le façonnage ny toe-tsaina misy any am'le éducation. Idirako zay rehefa avy eo. Tsy tena aminareo idéaliste fa omeko anareo daholo ny tena ty zany zavatra efa atao anatin'ny lohako ohatra am'izay fa nivelariko eto alohanareo eto ty dia apetrako eto satria le izy fahitako azy tsy andeha am'lohany de aloha de eto aho zany manao ny ao. Any amin'ny olona. Dia inona lay nanoratra am'izay Thomas More. Oui, inona izy une organisation politique fondée sur l'homme. Averiko ny ray. Organisation politique fondée sur l'homme. Zay ny organisation politique mahomby dino. De inona le izy? Zao ny azy ny zavatra nataony. Hoe mila volenao izy ny esprit familial. Ary io mety tsika malagasy io. La famille, c'est une valeur ngeza be amintsika gasy. Fianakaviana. Efa nisy vidéo nataoko taloha ho an'izay fampanaraka am-peza azonareo jerena hoe système ho anahy zany système patriarcal positive any no système hitako mety à Madagascar. Tsy mandrakizay fa dans un premier temps mandainga zay milaza hoe ity rafitra ity mety à Madagascar mandrakizay miévoluer les fiarahamonina, miévoluer les générations. Pour l'instant aloha tsy fantatro hoe pendant io ohatra logiciel, ny logiciel eto ambony tany de obsolète daholo. Misy ny logiciel hoe ty roa taona telo taona maharitra dia na tsara tohinareo tsy maintsy soloanao io raha tianao andeha ny ordinateur anao. De ohatr'izay koa le izy. Ty tsisy rafitra hoe ty de namety mandrakizay fa système patriarcal positive an'le izy hoe dia nampifandraisiko amin'ny théorie ny Thomas More de zao chaque famille eno tsara rêve ny aty utopie fa utopie réaliste. Ao na le système raha anao élection tsika tsy fantatry iza re raha nga solo mpanosika kalesa ary anaty ala ry hoe ino ny candidat tsika io zany natsika zareo tsara rehefa le misy fifidianana reny lany anao hoe de mena drapeau kely de miorakoraka eo de vita. Tsy fantatry raha solo akory izy abogosy fotsiny izy tondra 4x4 somary nandeha zavatra ohatrany vy zay zero planina de zay sasarety là. Donc zany mila olona fantany ametrahany confiance-ny
mitondra ny tenany satria mentalité gasy ndraisantsika eto tsika patriarcal dia chaque famille no mivondrona io famille io mivondrona ohatra fianakaviana raha mandiniky nareo anatin'ny fivoriam-pianakaviana tsika hoa réaliste za zany tsy manaraka modèle ny tandrefana na ny modèle hoe socialisme non modèle de famille malagasy no iangako miasa tany ambany voatra raha itenareo hoe ianao io moa zany mba aveza j'ai travaillé pendant au moins 7 ans en milieu rural miara-niosona tamin'ny tatsaha mahafantatra tsara ny lohan'ireo olo reo miara-nonona taminy pendant 7 ans chaque famille s'unit mivondrona ny fianakaviana dia ny fianakaviana aveo a no manondro no s'organiser ho groupe anankiray dia ao anatin'ilay famille eto zany ino filazako azy misy toe-tsain'ny atandroy tiako be mialatsiny amin'ny zala atandroy ireo mpiziva aminay moa zay antanosy misy toe-tsain'ny atandroy any de hoe iza ny héros ny fianakaviana c'est chef de tribu héros de la famille les héros c'est votre héros mpanakarena fa zay hitanao hoe c'est quelqu'un de sage manana ataotsika hoe manana fijery tsy haiko filaza azy le iny zany le olona toteno fianakaviana le olona référence zany rehefa misy zavatra le any tanàna zany raha mandiniky tsara nareo dia andraso loha antaniany hevitry dadafara tsy misy an'izay le fitenin'ny olona loaloha antaniany hevitry dadafara na neny fara na peu importe tsy voatery lamato io fa misy ny atao hoe leader informel ao anivon'ny fiarahamonina formel mety le zandry olona mihitsy io fa le famille malala azy de aveo iny olona iny no tendren'lay famille ao anatiny atao hoe conseil des sénateurs modèle nataony Thomas More ty hitako hoe mety tsara conseil des sénateurs ny filaza azy tsy le sénateur mahazatra anareo le antrano manga dia ireny aveo no mivadika grands électeurs zany hoe le mpifidy satria za manokana tsy mbola zakatsika malagasy zany atao hoe suffrage universel zany ina moa le suffrage universel le hoe aka démocratie le pasteur ny olona rehetra tokony hifidy marina zay fa amin'ny saina tsy miangatra manana capacité de jugement ve ny gasy rehetra eo amin'ny fifidianana tena tsoro ny marina ianao angambany oui ianao mety mijery télé de hoe ay zao zany candidat avy amin'ny zareo timiny ay zao zany candidat avy amin'ny zareo SR ay zao zany satria fantatrao fa eritrereto le masse populaire ria mpanosika galesa sy le patsaka ry anaty akatary tsy fanambaniana azy fa mipetraka am'le réalité zay tondron'ny olona aminy de hoe ty lesy bileta ty le bogosy be tina tsika ay eny ary de tonga ny fifidianana de iny narotsany eo sa izy no manendry ny héros de la famille na représentant de la famille de iny représentant de la famille mba manana capacité de réflexion minimum le seuil du minimum afaka mijery am'izay hoe izy adolo moa zany leto candidat reto de ireny no grands électeurs amin'ny fifidianana satria izy mahalala tsara nreto fianakaviany reto représentatif tsara am'izay fotoana zay zany le izy za zay mbola mamerina Madagascar hoa mbola tsy vonina ho amina élection universelle pour l'instant mbola mandeha ny voatra io ny firenena démocratique io any araky ny teny Lazaraza Ferson imbonako hevitra amin'iny efa nandalo siècle maromaro zareo vao tonga am'izany maturation zany donc tsy manao copie-coller tsika fa mananalo zany zany hoe aloloha ampiasaina ny réalité du terrain du moment aussi du moment tsy ndiko tsara zavatra zay conclusion ireto zany no mot d'ordre ho ana zavatra telo am'izay ty am'izay le rafitra hanatratrarana an'ilay tanjona ery ambony oza hoe le idéal zany tena ataotsika ambony be de ahoana ny atongavana amin'io idéal io
reto zavatra telo reto no everiko mila tazomina ametrahana structure. Voalohany, mila rafitra anankiray nourira fotsiny an'ilay flamme de la révolution. Mila averimberina foana. Matoa ny soratra masina miteny any zanak'Israely manao hoe ampianariny tsara ny zanakao zany ary ny zanakao koa mampianatra ny zanany. Ilaina le famerimberena, la pédagogie, la répétition c'est l'art de la pédagogie. Matoa misy ny dokam-barotra tompoko lasy tompoko vavy averimberina de ilaina ny mampatsiaro ny olona foana hoe iza izy. Zany hoe les révolutions zany de zao mila actualiser ao anatin'le olona foana le flamme de la révolution, le flamme ao iaho. Ahoana apetrakytsika io iny a, mbola olazaiko ahoana ny atongavana amin'iny a, structure anankiray maleo tena io fotsiny no asany mamelombelona an'ilay patriotisme. Tsy vitan'ny filoham-pirenena io satria filoham-pirenena difotry ny agenda, difotry ny fivoriana, fa tena mila entité anankiray mpamelona an'ilay patriotisme ao amin'ny olona fotsiny mba hitazomana an'ilay flamme. Mbola hidirako rehefa avy eo. Rafitra anankiray faharoa dia ny ananan'ny olona culture du travail. Io mbola problème be a Madagasikara hoe ahoana ny ananan'ny olona toe-tsaina tia miasa sy fitiavana ny légal na ny lalàna. Io mantsy ny problème. Le fitiavana an'le asa mihitsy, culture du travail io tsy misy eo amintsika satria le motivation tsy misy bien sûr, ary tsy misaraka amin'ny culture du travail le hoe fitiavana ny lalàna, l'amour de la loi. Tsy hoe tahotra ny lalàna fa l'amour de la loi. Samy hafa. Toe-tsaina hoe intégré ao aminy mihitsy le lalàna. Mbola iverenako iny rehefa avy eo fa tanisaiko fotsiny aloha. Fahatelo, contrôle et suivi ny mpitondra sy ny entiny. Tena mila raha maso ireo mpitondra reo fa vita na tonga an'ireo misavara lila sy misara na olona fara zay milay ary io na de tena mpanompon'Andriamanitra tena tsara ary io. Le pouvoir ne corrompt pas. Za manitsy, tsy ny fahefana ny manova olona, tsy ny vola ny manova olona, fa ny fahefana sy ny vola mirévélé ny tena vrai naturan'ny olona. Averiko ndray, tsy ny pouvoir no micorrompre olona, ary tsy ny vola hoe rehefa voatendry ministre izy de niova, lasa président izy de niova, lasa député izy de niova, lasa maire izy de niova. Tsy niova izy, fa ilay fahefana sy ilay vola no mirévélé hoe iza marina izy. Fa taloha izy a rakotra tao fa rehefa nisy am'izay le vola zay vao tena niseho le maizy azy. Donc mba tsy atonga atsika hoe adengana izy mba tsy ova. Zay ny problème atsika gasy. Ataovy nareo mpanaraka amin'ny Pentecôte, vafa mafy pasteur mba tsy ova izy. Zahay mba soyez réaliste quoi. Vafa mafy mba tsy ova izy de miaro atsika de ty izy niova de disy fanantenana fa niova izy. Tsy any vavaka azonao atao foana fa structure anao apetraka. Ina structure de contrôle et de suivi mila raha maso ny mpitondra. Fa hatram'izay a izy sady bout sady chauffeur no patron, izy zany sady au volant, izy no mibaiko, izy no manao ndrehetrarehetra. Non, mila ferana ny fahefana. Zany zao a révolution ngeza be ahoana ny amerana ny fahefan'ny mpitondra fa tsy manana pouvoir absolu. Ary faharoa, rafitra mba hatonga ny vahoaka koa satria mila ny vahoaka koa mila contrôlena fa tsy ny mpitondra ihany. Horesiko tsirairay reo. Miala tsy mety lavalava kely fa tsy efa ela tsika tsy nanao fandarina dia manomboko zao tsika tsy hanao isaky ny zoma fa rehefa misy zavatra mavesatra ty anatiko dia zay tsika vao manao émission. Voalohany, ahoana ny nourrir an'ilay idéal. Ina le rafitra, ahoana metrana rafitra anankiray mba afahana nourrir an'le idéal zany, lay révolution, ahoana ny tazomana le flamme de la révolution. Miverimberina amin'ny resaka hitatsika eto amin'ny Facebook sy amin'ny firenena sy any amin'ny vaovao sy any amin'ny fiarahamonina hoe ozytsika hoe tsy ampy fahalalana ny olona, éducation. Eno tsara eto ty zavatra vaovao ty, tsy ampy fahalalana sy fanabeazana ny olona. Avahako tsara fahalalana
sy fanabeazana. Éducation tsy resaka fahalalana. Ary tena marina ny tenin'ny spécialiste en pédagogie hoe tsy anjaran'ny sekoly ny manabe ny zaza fa anjaran'ny ray aman-dreny sy ny fiarahamonina, fa anjaran'ny sekoly ny mampianatra ny zaza ny fahalalana satria tsy équipé am'izany izy. Ny fiarahamonina eto be deabe ny fiangonana, ny fikambanana, stitily, skoty, fiangonana, tsy haiko tsony karazana fikambanana be deabe, karaté, inona le reny ny manabe. Matotsika mampiditra ny zanatsika am'ireny de ho beazina. Fa any am-pianarana izy hianatra fahalalana mba azo savoir faire. Fa aty amin'ny fanabeazana izy savoir vivre. Deux choses différentes. Ny savoir faire any an-tsekoly. Chapeau alors déjà pour les profs fa tsy mora zany mbola apetraka ao misoroky le mpampianatra koa le savoir vivre. Oui, mais ilaina ihany le mampianatra politesse fa tsy an'ny base fa angamba mety manamboatra fotsiny hoe ty mba amboarina kely de c'est tout. Fa tsy ry zareo koa mbola amboly an'iny fa ny fiarahamonina no mametraka ny atao hoe savoir vivre. Ka eo indrindra ny misy lesoko hoe satria tsy mitovy ny chance ananany vahoaka teo amin'ny lafin'ny parcours académique. Za zany réaliste, misy nahazo vola manana ray aman-dreny natanjaka de nandefa nianatra ny zanany aty andafy, misy nahazo piston fa mahalala olona ao ministère any amin'ny présidence any amin'ny assemblée nationale de na izy, misy nahita canal de lasa. Ok, c'est la vie est comme ça, tsika tsy ady vitana amin'ny olona. De ahoana zany reo ao ndray zany le mijanona teo toerana tsy midika misy hoe concret izy misy tena mahay lavitra no nandeha nivoaka ary misy zara fa nianatra. Ahoana am'izay ary ny ametrahana ny atao hoe égalité des chances eo am'le zanaka malagasy sy le vahoaka malagasy. Tsy fataliste fotsiny hoe c'est comme ça pasteur de mila manaiky tsika de lasa mametraka atsika fiarahamonina à deux vitesses, zany hoe mbola fitondran'ny aristokraty ihany zany no mitondra de le masse populaire zany le atao boto sy atao piasa sy atao irakiraka. Ity misy proposition anankiray raha mieno ahy ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao, atsangano ny atao hoe université populaire. Averiko ndray, atsangano ny atao hoe université populaire. Ina l'université populaire? Ao anatin'ny université populaire tsy formation diplômante hoe ampidiriny io masy l'université de mba azo licence, maîtrise, master pardon, PhD na doctorat, fa ampanaovana remise à niveau ny olona zay latsaka. Fa tsy hoe ndry sambatry nareo fa mba nianatra any andafy ozy le tsy nianatra, sambatry nareo fa mba nianatra tany amin'ny INSCAE, sambatry nareo fa nianatra tany amin'ny ISCAM, sambatry nareo fa nianatra tany amin'ny NTH, sambatry nareo fa de mijanona fotsiny tsika. Lady zay ny lahatra. Za tena halako misy ny hoe lahatra ty. Zay ny fitondran'Andriamanitra. Non, 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 non. Tsy fitondran'Andriamanitra zany. Injustice zany. Filazany anarany zany. Donc c'est le rôle de l'État manome chance ho an'ny rehetra. De zay mataka hoe atsangana université populaire. Ina l'université populaire? Formation non diplômante, tsy isaka diplôme. Fa mba afahan'le olona mampakatra ny fari-pahalalana de kely azy. Fanaon'ny olona amin'ny tany maro zany. Ohatra, na olona efa lehibe izy, na antitra izy, na fa lehibe, na fa miasa, de ohatra hoe za zao manana passion hoe za tena hitako hoe latsaka be en français, ohatra. De tokony misy université populaire ndraiky mpampianatra langue ho an'ny olona tsy hoe aka diplôme fa mba hampiakatra an'le niveauny. Misy ane lazaiko anareo hoe chef de service fa miteny frantsay zany izy fa tena mbola zanaka mpampianatra miteny an'izany. Hitako mpianatra mamanay tao mialatsiny aminao neny raha mihaino an'ity. Misy colonel avec bokotra be manao construction de phrase fa tena ozana hoe fa taiza bokotra an'le ty. Tsy ao mihitsy. Misy dokotera mpampianatra. Donc
tsy hoe sanatria manambany ny olona fa c'est la réalité de la vie quotidienne zao resantsika zao. Donc zany tokony isy conscience citoyenne hoe za raha manatombotso Jean-Luc inona zany zao mba kapokako za miteny aminareo zao za tia mampianatra resaka anthropologie, philosophie, théologie, je peux offrir mon service amina université populaire ampanjakana anankiray hoe misy olona lina ve te hianatra ny resaka atao hoe éthique, j'offre mes services ary atao service national le izy. Le service national tsy le SN fotsiny le hoe lanjabasy de sous le drapeau de la de zay fa tokony manao service national daholo malagasy dans le sens hoe tu dois au moins ataotsika hoe atao hoe asa presse ny anarany hoe ao anatin'ny volana tu offres 2 heures par semaine ohatra pour la nation ao anatin'ny université populaire fa miakatra niveau ny malagasy ary tonga de tsy ambakaina tsony izy. Ohatra fotsiny hoe ianao tao amin'ny administration omeo 2 heures fotsiny ianao mpampianatra ny administration inona daholo zoanareo amin'ny resaka taratasy mpanjakana ahoana ny fanaovana taratasina tany ahoana miakatra io fa tsy fitahan'ny olona any amin'ny domaine sy ny topo antsony le gasy hoe ahoana kay ty pasteur za tany ambanivohatra ny 60% fotoana koa mamaha problème taratasy tsy mampianatra baiboly no ataoko fa dadapasy ty mba ahoana nanao tribunal zay niady zay sy dadafara de tsy haiko nandresy va sa tsy nandresy tany amin'ny tribunal mahotsa ane zany mba olona de vie privée an'le olona nomenanao le taratasy le grosse avy any tribunal de anao ndray zany mamaky nandresy ianao izy kay nylazay le mpifanandrina aminy hoe resy izy de izy ndray nanome vola an'le olona nefa izy nandresy fa tsy hainy namaky an'le grosse zany nona za saiky halan'olona tao anatin'ny fiangonana tam'izay fotoana zay hoe rakoa toa avereny volan'ny rasoa fa ianao ane no tokony ando volamy fa ianao resy tany amin'ny tribunaly izay le université populaire io tsy voatery mila bâtiment zany on peut s'organiser misy trano mifanaraka fotsiny bon ato am'ty trano ty ohatra mba ampiasaina ty une heure par semaine par week-end dia inona ny zavatra atao de sina programme hoe ato zany asitsika resaka momba an'izao am'ty na fiangonana koa raha afaka mandray anjara oui pourquoi pas io trano fiangonana io tsy ampianaram-bahoaka fa ampianaram-bahoaka koa hitanareo ary an-dakilasy any ambany volohany ny fiangonana any lakilasy any rehefa tsy miangona ny tam'izany asa tany ambany vohatra zany fiangonana nentinay sa nampianatra tany ambany vohatra gratuit tompoko satria tsy manam-bola ny fiangonana misy anay fa mahantra de ny fiangonana navadika lakilasy de ery amin'ny rindriny ilany ery nasinay tableau mampianatra an'le ankizy inona kay ny olana raha atao an'izany trano fiangonana rehefa anatin'le herinandro tsy misy fitaovavany vorinao ohatra hoe androany adiny ray dia ny vondrona fototra laika mbanareo cadre ao anatin'ny fiangonana mba ina ohatra ny atao hoe andao mba ampianarina ny olona hoe ohatrany ahoana kay ny fomba fanaovana taratasy momba an'izao sina kay manakana antsika tsy anao an'izany. Il suffit de s'organiser. Il suffit d'avoir une volonté et surtout l'amour de la patrie. Fa eo moa dia apetraka amin'le volonté zay tiako terena hoe atsangana lay université populaire ao anatin'iny suscitena ny créativité n'le vahoaka satria ny problemany izy tsy malala afa-tsy ny hoe minambary de matory de zay de mivavaka isan-kalahady fa mba sokafana ny sainy mba ho curieux izy mba mijery ny manodidina azy izy curiosité intellectuelle curiosité artistique ohatra lafiny resaka mozika curiosité sociale curiosité velarina zavatra simple ane zany zay l'université populaire tsy faninana amin'ny université mpanjaka université diplômante io le hoe formation diplômante indray zavatra hafa ny tanjona zany de toetsaina le hoe pèlerin de la culture
et de la connaissance du citoyen. Un citoyen, pour moi, nous, en tout cas, on a des pèlerins de la culture, de la connaissance. Zan pèlerin, zan manin, pivaïn, dian pivaïn, zan le oula le bolande, lavitra. Zan tsy mijanona io zan. Zay le izy. Am'izay fotoana zay, tsika ina ny objectif? Citoyen éduqué. Intelligent. Ça tsy miteny intellectuel, fa intelligent. Tsy azonao fitahana amin'ny koveta tsony izy raha pitso. Tsy azonao fitahana amin'ny kasikety tsony izy raha afaka pitso. Tsy azonao fitahana amina stylo izy de misoratra hoe fidio rakoto. Satria izy misokatra ny saina. Io mila atrany, io le il faut investir dans l'homme. Zay zany atao gardien de la révolution de c'est l'homme qui est la richesse d'abord. Zay ny amin'iny. Faharoa, culture du travail. Ahoana indray ny ametrahana ilay fitiavana asa, toe-tsaina tia miasa. Ny défi miandratsika de lay mentalité ny strict minimum. Io zany mila potehina. Hoe, rehefa misy strict minimum de fa zay. Problème am'zay, fonctionnement, lasa société de fonctionnement misy, fa tsy société de développement. Développement tanjona fa tsy fonctionnement. Hoe atao zay ampandeha zay mo fiteny olona. Atao fotsiny zay mampandeha an'io de vite. Non! Ahoana ny développer an'io? Ahoana ny andravana zay système de mentalité de strict minimum zay? Ny fanontaniana petrako aminareo fotsiny hoe nareo zao miasa reo, tsy haiko inona ny asanareo zao. Move nareo manao an'io asanareo io tianareo ve le asa dans le sens où est-ce que vous croyez encore en ce que vous faites? Je vous pose la question. Nareo ve mbola ahoana zany mbola mivibre amin'io zavatra ataonareo io? Ny temps laninareo ao, ny énergie laninareo ao, ny move ça vaut la peine. Zany zao anisany réflexion mila petraka daholo. Dia ny problema mantsy ozy izy ny mpandinika ny anthropologie de hoe raha vao asa atao nohony hoe manque hoe besoin zany hoe za zany araky le teny za mila miasa satria mila mamelo bady aman-janaka. Raha vao izay fotsiny no motivation ny olona anankiray amin'ny asany, tsisy développement zany. Tsisy. Raha ohatra ka hoe juste hoe mba hamelomako, satria raha vao hoe za mamelo ao ambadika le mamelo bady aman-janaka ane c'est légitime, fa ao ambadika zay koa de hoe zay atafan'ireo farany lavitra dans le sens hoe farany mpanefa, zay mahatonga le corruption, zay mahatonga le halatra. Fa tsy manana eritreritra le atao hoe valeur commun, commune plutôt. Ny fanontaniana tokony hipetraka de hoe inona ny utilité an'ity asako ty ho an'ny fiarahamonina misy ahy? Mitondra inona eto amin'ny fiarahamonina eto zao ty asako ty? Sa ve hoe mamelona fotsiny? Fa mitondra inona? Qu'est-ce que cela apporte pour les autres? Ça sert à quoi? Efa nametra-panontaniana avy anao io asanao ça sert à quoi? Tsy hoe le mamelona anao zany efa tsy resahantsika, fa inona ny valeur ajoutée etin'io eo amin'ny fiarahamonina? Dia indramiko ny tenin'ny nga Martin Luther sy ny foto-kevitry Martin Luther hoe tiako be ty toe-tsaina ty zany toe-tsaina tsy ao anatin'ny toe-tsainy 30 andro fanjava raiky. Raha tonga rapitso Jesosy ozy izy de ambolo-poma androany. Grave zany mentalité zany. Raha ho tonga rapitso Jesosy de ambolo-poma androany. Azonareo ve dikan'izany? Hoe raha vadiko zany ho faty rapitso aho ohatra de ambolo-poma androany arivo. Zay le tiany lazainy. De ozy hoe elavy adaly. Inona ny mbola andaniny lahaina ambolena poma nefa ilara tsy hinana am'le izy akory? Zay le izy. Izay le hoe miasa aho juste mba hinanako sy ny vady aman-janako. Fa inona ny utilité an'io asa io? Iasa aho hinana vady aman-janako ary miambony sy ny mihoatra ho an'ny hafa koa. Zay mentalité zay raha zay no entina miasa de mandeha ny développement. Fa raha vao tsy zay ny mentalité miasa dia fonctionnement misy.
Hitanareo le hoe mamboly paoma de le paoma zany araky ny fantatritsika hoe paoma tsy maniry tsy mamoa anatin'ny roa taona, telo taona, 5 taona koa ary. Zay vao manomboka ianao nefa tsy eo tsony de iny le toe-tsaina hoe ka zavatra zavy hoe namono voay de niafa niravaka ny vangany zay foana masy le toe-tsaina. Toe-tsaina pikarama zany fa tsy toe-tsaina mpandova na toe-tsaina patriote. Farany de hijanonao fa lava loatra eo am'le système de contrôle. Le système de contrôle ny vahoaka à 2 niveaux sy ny mpitondro. Système ny contrôle ny vahoaka sy ny mpitondro. Ny vahoaka aloha resiko voalohany atsika vahoaka. Tsika zany efa diso ny zarina ny atao hoe barana. Hoe raha antaninao ny mpivarotra any amoron-dalana na ny olona eny amin'ny arabe, tianao ve io mpitondro anareo? Ie, ina nitiavanareo ka zay avelan'ny varotra voanjany ampovoan'ny arabe. Zay mialatsiny ohatrany manao direct hoe za zao afaka manao zay tiako atao rehefa ty pipi ery amorona arabe ery vody azy hoe de zay tena mahafinaritra be le mpitondra anao fa mahazo manao zay tianay zay. Zany hoe baranahana. Donc raha ndray mesure le mpitondra de tsy maintsy impopulaire. Zay ne mahatonga le mpitondra tsy mandray mesure radicale le satria matahotra tsy ho tian'le mpifidy. Ary zay no maharatsy an'le système na élection suffrage universel satria tonga de sanctionner-le mpifidy zay ka za tsy navela lany varotra voanjo teny ampovoany arabe za tsy hifidy alina tsony afaka 4 taona. Mba hialana am'zay de le système na suffrage ny teneniko teo no apetraka. Satria tsy sa andray décision courageuse mihitsy ile mpitondra satria matahotra izy sao de ho sanctionner ny mpifidy. De manao populisme. Io moa ny aretin'ny mpitondra io, manao populisme. Zay azahoana appréciation ny vahoaka. Merci président, merci président. Zay ny tadiaviny. Satria izy mbola miandry an'le 2e mandat na 3e mandat tsy fantatry tsony. Donc zany ahoana ny afahana mametraka an'izay rigueur zay na le hoe discipline zay rigueur populaire dia ilana structure de contrôle zay tsy avy amin'ny olo fa hafa mihitsy. Zavatra mipetraka ohatrany hoe système efa maleo tena sy indépendant ary miodina ho azy. Farany ny mpitondra. Ahoana système de contrôle ny mpitondra. Erreur hatram'izay de zao hoe matoky anao zay président. Za le retsy tsy mahatsy azonareo am'izany tsony e. Zay no nahafaty atsika mianakavy teo. Matokisa anareo fa za tsy hamadika anareo. Zafady. Tsy matokisa ka rehefa trondro ny loka. Zany ve no base de gouvernance hoe matokia. Tokony apetraka ny fifampitokisana. De hoanao zay zany vazaha, les bons comptes font de bons amis. Les bons comptes font de bons amis. Ka io tsy afaka misiny échec blanc fa de mahafinaritra anahy ianao raha fa tena teteso ny avoko ny chèque de soratao zay chiffre tianao. Mamono teny ianao manao an'izany. Donc zany eto am'izay zany tia masiny no fantatry fa tsy ho tiany mpitondra mihitsy izy no tonga eo. Raha tena vrai refondation no ataotsika sy ny alfort apetrakareo amin'ny vahoaka zany zavatra zay. Inona zany? Asivo rafitra maleo tena zay tsy tendreny ny filoha na ny gouvernement tsy fantatro zay système anaovanareo azy matoky anareo administrateur mahay an'izany sy zay olona mahay lalàna apetrako aminareo zany fa tsy za tsy tomponatoko am'izany fa lay concept fotsiny no ampitaiko de anjarinareo mitraduire an'izany amin'ny lalan'ny lalàna sy ny lafiny teknika administrative. Rafitra maleo tena manara-maso itenareo député ve zany? Non, ny pouvoir rehetrarehetra. Rafitra na vahoaka. Manara-maso ny fitantanana ny firenena. Ary ao anatin'izany midénoncer raha misy zavatra tsy mety, miréajuster raha misy zavatra misolifatra. Mila n'io rafitra indépendant io tsika. Eto zany amoaka terme mety avesatra ny sofinareo, zay na tonga anay namorona le mifidy an'le terme io.
gardien de la révolution, mila gardien de la république. Isika gasy fona tompoko tsy hoe manambany tena fa zay tsika gasy rehefa miasa raha vo tsy ara-maso de manaonao foana. Nareo hoe tsy mahatsikaritra an'izany? Mampanamboatra gabone kely io ary ianao, io ry zay fa mba amboareo io an'io de fa apetraka amin'ny ladôny rehetrarehetra verina rapitso ozy izy le gasy ao fa aza matahotra sevo taonay io e tao am'izay le izy tonga ianao ny rapitso ohatra ny anina kely nararina ny ankizy de ohatra ny mba nandeha kely tany amin'ny foko taniko de nanay ny klonga nananina de nananina de na ny rindrina ray centimetre fa tsy niakatra tsy azo sese io tsy azo sese io tena rafitra vahoaka io zany zavatra vaovao mihitsiny manara-maso an'ireo na ny gouvernement na ny présidence na ny HCC na ny assemblée nationale mila raha maso reo fa tsy reo ny patron reo de piasa ary ils ont des comptes à rendre au peuple tsy haiko hoe ino zany zavatra vaovao zany hitenonareo tsy fanao mihitsy zany tsy problème zay mahatonga am'teny hoe j'ai le droit de rêver e nefa ny rêve koa azo avadika réalité zavatra azo foronina zany azo amboarina zany rafitra vahoaka manara-maso reo olona reo fa rehefa mipetraka ny fanara-maso io ane tendance ny olona foana ny te hangalatra tendance ny olona foana ny te hanao corruption na tsanganao raha ny paky bianco inaby ty rafitra na de amin'ny kolokolo ty efa médecin après la mort zany médecin après la mort ay tratra fa nangalatra ta tsy niga directeur de ina moa natao eo efa lany le vola mena sazy kely izy de miditra kely de mihinana kely de vita iny ary efa toetsainao Madagascar zany hoe zao le ty rehefa voatendry directeur alana chef de service na chef amina service anankiray tonga de mameleza mafy de mihinana kely aloha investissement hatrany am-pony zany tafiditra anatin'ny investissement ohatra zany hoe mitantana vola 100 milliards eo zany izy petafany aloha 50 milliards de efa miomana ny gadra izy ny gadra zany efa tsy atahorany rahalam-panao an'io ntsony sao de averinareo fa matahotra tsika voaka madinika matahotra gadra zany fa ny tompony io tsy matahotra an'izany petafany io 50 milliards angalariny 30 milliards prime quelque part tsy fantatro aparaparitaky ny any rehetrarehetra 20 milliards no hoentiny mba any amin'ny procureur any amin'ny juge any amin'ny pénitencier de manao tombokandro fotsiny hoe tonga ato mety izy tsy ao akory de manao soni de mety mahazo kely 4 millions isan'andro ao le de mivoaka sy miditra eo izy ao amponja de hoe ao izy mamita sazy ao izy tsy fantatra izy natena ao izy za masy nalala ohatr'izany fantatro personnellement tsy teneniko eto izy mihitsy ny teny tamiko zany hoe pasteur ao izy migadra fa migadra fictif de isaky ny amin'ny 12 taona ao izy manao sonia ao fotsiny c'est des choses qui arrivent dans le pays tsy sanatria midénigrer izany izy donc zany efa investissement bon manao kajikaja zany petafako 50 milliards 30 milliards après kely any amin'ny caisse d'épargne any amin'ny banque any amin'ny tsikotsaiko any 20 milliards zany ampiasaiko amin'ny raha rapitsarana sy zay olona azo vidina manodididina eo de mba makany mapoto fotsiny aho ohatra vidina efitra anankiray mba atao tsaratsara de ao de ohatra ny manao télé-réalité izy miditra villa pazapa dia manisy andro izy vita ny gadra dia gadra entre guillemets de mivoaka izy de ozy navita sazy izy tu crois que navita sazy izy miandra azy ny 30 milliards amin'ny tsy lailay be avy eo de zay le système na impunité zay miverina foana hoe karaha mety ny nataony rakoto iny aza akory angary fa mba lasa tale mba hanao ohatry zay misy ny olona am'zao fotoana zao mavita mamono tena mba amonjena vady aman-janany ça existe donc tiako tenenina zany de hoe allo tsy tsara fisin'ireo structure reo fa efa structure atiariny fa tena le manara-maso ilana rafitra anankiray satria c'est le peuple qui est le patron fa tsy ny dirigeant no mpitondra io mantsy mahatonga le hoe tsy malala mangaina zany e DG zany e ministre zany e député zany moa lefa mivoaka tamin'ny anina atao zany député zany ministre de miforitra daony am'izay le subalterne kely zay ngamba ny fahalavana ohatra aho ohatrohatr'izay zany ny vina mpiarahamonina atao anatin'ny eritreritray amin'ny anaran'ny gardien de la révolution no amoako an'izay fa tsy za rery satria ao anatina échange
sy ao anatin'ny olona rehetrarehetra zay miaraka amiko ato anatiny satria ekipa maro zay ato manao échange foana dia manao synthèse zay réflexion zay makasitraka anareo nanaraka hatramin'ny farany mialatsiny fonana be deabe ny fahalavanina de lafa za mega fa tsy isan'andro no anao zao tsika fa naneriny foko le izy hoe mandraona zao toetra raha zao dia sao de ranako tsina anatria an'Andriamanitra hoe mba tokony teny aina anao fa sao de mba misy miaino ihany na de tsisy aino raha mba sao de mba de alefa ihany le izy tsy misy moa le izy de j'ai fini mon devoir en tant que citoyen misy moa le izy dia miara-paly tsika miara-miloka ny vokany zay ary fa de samita ain'Andriamanitra manome fotoananareo amin'ny sabotsy rapitso misy carte sur table indray eto indray zany za zany anisan'ny mpandray anjara fotsiny fa misy vahintsika ao zay iresaka momba ny souveraineté sy laïcité de l'état zay resa be am'izao fotoana zao manasa anareo aho mbolao maro anaraka an'izany rapitso miaraka amin'ny vahiny nasaina mankasitraka tompo samita ain'Andriamanitra bonne soirée daoly